avec Yassine. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Miady sy mitolona iarovana ny fanovana no takiana-trano sika malagasy amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ireo miady sy mitolona hanafenana ny tsinety sy ireo tsy fanarahan-dalàna nataony nandritra ny fitondrana teo aloha. Nahiditra mponjavonja maika avokoa ny solombavambahoaka Saondra ary Malala Marie Michel sy ny Général Richard Ravalomanana araka ny didim-pitsarana nivoaka omaly. Nanaraka ny voalazany lalàna ny fanadihadiana ara-pitsarana rehetra natao azy ireo. Onto ny mpampanolalàna eo anivony fitsarana ambaratonga voalohany. Olona 13 ny Kasay findramona ntsokosoko any Mayotte no sary mpitandro ny filaminana taon'ny Ozobe. 7 Janoary tokony tamin'ny rora sasany maraina. Aretina azo fehezana nendrana rajako ratoka voatsabo ara-potoana onimpitsabo. Efa maro amin'ireo marary araka izany no sitrana sonody any an-tranony amin'izao fotoana izao. Anvelany anangana Conseil de pays faninana amin'ny ONU ny filoha Amerikanina ary izy no ify azy. Ny amana ny disadisa maneran-tany no tanjony indrindra ny ao Gaza ka mila mandora $1 miliara avy ireo firenena hiditra ho mpikambana. Ny any Siprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba toy ny kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny any Siprian'izay matoa ndahatsoratra avy hatrany no ndeha nokafana ny fiarahana. Miady sy mitolona iarovana ny fanovana no takiana-trano sika malagasy amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ireo miady sy mitolona hanafenana ny tsinety sy ireo tsy fanarahan-dalàna nataony nandritra ny fitondrana teo aloha. Miezaka manadio teny izy ireny na dia hid izao fa nandray anjara feno tamin'ny famotehana ny firenena malagasy. Matoa ndahatsoratra. Mandeha amin'izao fotoana ny dinika ho fanaingana ny toe-karena eto Madagasikara. Miroso ihany koa ny fanadihadiana sy ny fitsarana ireo tsy maty manota nambotry ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Ary betsaka fanampin'izay ireo fikambanana mijoro etsy sy eroa milaza sy manamafy amin'ny fomba ofisialy fa miaro ny fanovana sy ny tolona natao hanavotana any Madagasikara. Milaza sy manamafy izy ireny fa tsy mitady seza sy fahefana fa tena izay tokoa ve? Mipetraka amin'ny fanontaniana satria maro amin'ireo no tafiditra ao anatin'ilay fomba fiteny mahazatra hoe ireo firongony ka ialana amin'izay fampiarana ny lalàna mety hatraminy noho ny tsinety nataony teo aloha dia iny ihany fa milaza sy manambara ho fantatry ny be sy ny maro fa manohana sy miaro ny fanovana sy izay tolona natao. Iza marina no nitolona ary iza no tsy nitolona? Tsotra ny valiny, samy nitolona avokoa ny rehetra fa saingy misy ireo nitolona ary mbola mitolona ho an'ny fanovana sy ny fanavaozana marina. Ary misy ihany koa nefa ireo mitolona ho an'ny tombotsoany manokana, mitolona ho an'ny tenany ka tsy hiarany sazy noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nataony, noho ny fandikana lalàna, ny kolikoly, ny tsindry sy ny raha-matahora nataony. Mitolona sy miady mafy izy ireny, miezaka manadio tena amin'ny fihetsika feno fahatsorana sy feno atsara-panahy. Raha azony natao aza ho an'ny sasany dia mody manao asa soa ka ilazana fa mijery sy miahy ireo madinika sy sahirana izy ireo. Tsy natao an'ny sora-potaka ireo fikambanana mijoro izay sarotiny amin'ny fitakiana natao izany fa natao amperitreritra sy ampandinika ireo manana fikasana hialokaloka anatin'ireny fikambanana ireny. Na eo aza izany rehetra izany, mandeha miandalana ny fanadihadiana sy ny famotorana ary ny fitsarana ireo izay namotika ny firenena sy nampahantra ny vahoaka malagasy. Ka na iza ny ray petsapeta tamin'izany, tsy maintsy hiarany sazy araka ny lalàna raha ny fanazavana voaray. Izany hoe tsy maintsy irosona ny ady amin'ny tsy maty manota, ny fametrahana tany-tandalàna, ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana mangarahara. Fanomboana ny eto Antananarivo renivohitra
fa mbola ho avy miandalana ny any amin'ny faritra raha ny fanazavana voaray hatrany. Tsy maintsy ho jerena tsakany sy andavana ireo mpampiorohoro, mpanapatra fahefana, mpampijaly vahoaka, mpanao kolikoly sy ny maro hafa any amin'ny faritra tsirairay avy any. Ireo voatanisa ireo izay mbola misy ary iainan'ny ankamaroany malagasy any amin'ny faritra samihafa amin'izao fotoana. Mbola maro ireo manohy ny fomba ratsy fanaony teo aloha ka minimanitsaka ankitirano izao ny zoma olona. Mbola misy ireo mihevitra ny tena no tsy refesy mandidy ka mihevitra fa ny fahefana sy ny vola eo pelantanany no manjaka. Mbola misy izany hoe zatra lalan'irinina ka manao izay saim-patany, miboto tanin'olona, mampiasa mpitany filaminana iarovana ny tombotsoany manokana, manao tsindrio valavo. Fotoan'ny fanovana izao ka angatahan'ny mponina, indrindra ireo any amin'ny faritra ny andraisana fepetra amin'ireny karazan'olona ireny. Tsy tokony hisy intsony matsy amin'izao fotoana lalovan'ny firenena izao ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy sy ny fanitsakitsahana ny izony. Mila fepetra entitra sy aingana izany. Matoa andatsoratra andresahana betsaka ho andro izay zatra hitsindalana teto amin'ny firenena izay matoa andatsoratra izay. Fanahiditra ponjavonja maika avokoa ny solombavambahoaka Saondra Arimalala, Marie Michel sy ny jeneraly Richard Valomanana araka ny didim-pitsarana nivoaka omaly alina. Nanaraka ny voalaza lalàna ny fanadiadiana ara-pitsarana rehetra natao tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony teo aloha ireo onto ny mpampanola lalàna eo anivon'ny fitsarana ambara tonga voalohany Antananarivo omaly ny antsiprian'izay. Olona misy 12 niaraka tamin'ny solombavambahoaka ny fianaratsoa voalohany Saondra Arimalala, Marie Michel izay sady minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha no niakatra fampanohavana teo amin'ny fitsarana no Somaly. Voalaza fa noho ny fanaparitahana sy fizarana vola anakaramana olona entina anakorotana ny firenena no isan'ny vesatra ny ampangana azy ireo. Nivoaka ny didim-pitsarana ka nampidirina amponjavonjy-maika eny amin'ny fonjana Avaradrano ny solombavambahoaka Saondra Arimalala, Marie Michel raha toka napetraka eo ambany fanaraha-masony fitsarana ireo olona 12 voaroiroy. Ho an'ny jeneraly misotro ronono Richard Valomanana izay filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha ndomboka amponjavonjy-maika eny amin'ny fonja ny Meritsatoska ny tenany noho ny firaisana tsikombakomba amin'ny fanaovana herisetra tamin'ny olona nanao fihetsiketsehana raha ny fanazavany toy ny mpampanolo lalàna eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Ny voapanga Marie Michel Saondra Arimalala kosa dia natao fanadihadiana eo anatrehan'ny mpitsara ao amin'ny fitsarana atapony araka ny voalazan'ny andininy 12 sy 500 ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny paikadeloka amin'ny mahampitsara premier grade azy ary efa nisy moa ny autorisation de poursuite izay navoakan'ny ministry ny fitsarana. Mikasika ny jeneraly Valomanana Richard indray fiampangana azy dia ny firaisana tsikombakomba amin'ny famonoana olona sy fandratrana olona ninina natao. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny baiko sy toromarika ary fampirisihana ireo mpitandro filaminana mba ampiasa ny hery famoretana amin'ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Rehefa natao ihany koa ny fanadihadiana dia hita ny vesatra mianjady aminy ka dia nampidirina amponjavonjy-maika eny amin'ny fonjabean'ny Meritsatoska ny tena ny mandrapatonga ny fitoam-pitsarana azy. Nampakatra ny raharaha amin'ny ambaratonga pitsarana ambony fandravana didy ny mpisolovavany solombavambahoaka Saondra Arimalala, Marie Michel androany raha ny nambarany momba ny toy ny fanadihadiana ny raharaha Ambomalaza nanambarany toy ny mpampanolo lalàna fa misy ny angom-baovao voaran'izy ireo ka iroso amin'ny famotorana izay olona voakasika ao anatin'izany ny fitsarana. Tsy mametraka fitokisana amin'ireo mpanao politika sy ireo rafitra samy hafa eto amintsika ny ankamaroany ny olo-pirenena nanaovan'ny fiarahamonim-pirenena fanadihadiana araka ny tatitra androany. Raha tiana ny anamaforona ny fitokisany vahoaka malagasy isa mila ezaka ny fanatsarana ny fitantanana ny rafim-panjakana. Rina fitiavana. Olona miisa 470 Antananarivo renivohitra no nanova ny firaisamonim-pirenena CCOC fanadihadiana mikasika ny fomba fijeriny sy ny fahitany momba ny resaka fitantanan-draram-panjakana, ny demokrasia, ny fanaovana politika ary ny raram-pifidianana. Araka ny vali ny fanadihadiana nataon'izy ireo, latsaky ny 50 isanjato no ireo olo-pirenena naneho ny heviny nanambara fa nitondra fampandrosoana ny fifidianana.
570 mitaky ny famerenana ny fijerenana ny lalam-panorenana. Ny ankamaroan'ireo nanovana fanadihadiana izay tombanana ho mahery ny 570 no tsy manana fahatokisana n'ireo mpanao politika sy ny fanovana politika eto Madagasikara ho ny fanazavana. Tokony handray fanapa-kevitra ny mpitondra, ny mpisehatra amin'ny rafim-panjakana sy ny politika hanatsarana ny fitantanana, hanarenana ny firenena raha tiana ho mafiorina ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka malagasy. Amin'ny ankapobeny zany dia tsy dia misy loatra ilay fahatokisana eo anivon'ny mpanao politika, eo amin'ilay rafy politika zany koa tsy dia misy loatra ilay fahatokisana. Zay zany mahatsara an'ilay fanadihadiana ohatran'io dia nahafantarana ny hoe avy eo ilay izy tsara ho fantatry ireo tompo-pantsakana, ireo ataontsika hoe manana ny fahefany eto amin'ny firenena, tokony izy mahafantatra ilay izy. Ary aza adino fa ny fanadihadiana mikasika ny hoe fomba fijery tsy midika ke zany hoe zay ny tena izy fa zay aloha no fomba fijerin'ny olona nanaovana ilay fanadihadiana. Dia anjarantsirairay indrindra fa anjaran'ireo tompon'andraikitra no maka lesona zany ianao, satria fomba fijerin'ilay mponina no tiana vohitra. Zay no tena mazava-dehibe an'ilay fanadihadiana ohatran'io. Ankoatra ny fanamafisana ny fahatokisany mpitondra sy ny vahoaka hoentina, tokony ara-dalana ny fitantanana ny mangarara sy ny fampanjakana ny tany-tandalana raha tianany sy ny fampandrosoana mirindra sy mahomby. Ny volana Novambra sy Desambra 2022 teo no nanovana ity fakana ny hevitry ny olom-pirenena ity. Namaly sy nanitsy ny solombavam-bahoaka momba ny zava-misy eo anivon'ny station termale ranomafana ireo mpiasa ny fahasalamana any an-toerany. Tsy tokony hidirana resaka politika ny fahasalamam-bahoaka ho izy ireo ary tsy ekena ny faneriterena amin'ny endriny samihafa mikasika ity arara ity. Aingra Kotondina. Mafana ny raraha ao amin'ny distrika ny fanadina, mianjandro ny tady eo amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ankilany, ny solombavam-bahoaka andaniny. Aleo iasan-kalalana izay ho ireo mpiasan'ny fahasalamana. Atsekan'izy ireo ny fanaovana tsindry sy fitsabany ny solombavam-bahoaka sy ny ekipany amin'ny asa izay sahanin'izy ireo amin'ny fandraisana marary, ny famindrana mpiasa amin'ny tsy ara-dalàna satria tsy manaraka ny baikony. Ny tolana ataonay ny zavatra tsodraizay nahazo anay dia ny affectation abusive, ny fanateriterena, ny affectation, ny famindrana toerana mpiasa rehefa tsy mifanaraka amin'ny firekevitra politika, ny fomba fiasa ataonay fa tsy mitovy hevitra amin'ny mpanao politika dia mahazo affectation. Eo ihany koa ny pression, ny faneriterena amin'ny fomba fiasa, ny côté teknika zany. Ohatra amin'izay raha misy olona tonga dia indraindray ny avy any amin'ny lehibe mihitsy no mibaiko hoe raisina melony fianakavianay, ity ny raisina melona dia tsy vonjy maika, tsy mandeha raha fa afaka miandro ohatra, dia ajanona ny olona maika satria tsy fianakaviana mpanao politika, dia raisina aloha ny fianakaviana. Zany ny antsoaizay mahazo anay. Anisan'ny antsoaizay mahazo anay koa ny fampitahorana amin'ny fanehoan-kevitra. Anisan'izao fanalambarankanay atao amin'ny aina aman-jery, amin'ny Facebook. Fa eo ihany koa ny fanendrikendrehana ny mpiasan'ny fahasalamana ho nanodikodim-bola nefa ny fanadihadiana no tokony hamoaka ny zava-misy marina. Mahakasika ilay 200 tapitrisa izay lazain'ny solombavam-bahoaka foana eny amin'ny tambajotran serasera sy ny Facebook eny moa zany dia efa nisy ny fitsirerana atao ny ministera fahasalamam-bahoaka mahakasika an'izy iny ary efa any amin'ny ministera ihany koa ny valiny izay fitsirerana atao izay ary ny fandraisana tanana na fanapa-kevitra amin'izany dia ny ministera fahasalamam-bahoaka irery ihany no tompon-teny farany amin'ny izay rehetra mety toy an'izay zavatra. Makasika ny station termale ranomafana kosa indray dia any ministeran'ny fahasalamana io ka tsy misy tokony idiran'ny commune ny fitantanana azy. Marina fa station termale dia misy décret 2005-373 izay manambara fa ny station termale ranomafana dia fananany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny fahasalamam-bahoaka no mandrindra sy mandamina mpiasa ao aminy. Ny station termale dia toerana manody tena fa tsy manana budget de fonctionnement avy any amin'ny fanjakana, ka ny vola rehetra miditra ao amin'ny toerana io dia hoentina ampandehanan-draharaha izahay roa rery gestionnaire sy ny tenako
izay responsable ny l'éducation fonctionnelle ao Ranomafana no mpiasam-panjakana. Fa ny ankoatran'izay dia misy mpiasa anankisivy ao a Karamen Centre. Na dia eo aza izany olana maro samihafa izany dia mbola mandray olona toy ny isan'andro ihany ireo tompo-pahasalamana rehetra misy eo amin'ny distrika ny Fanadina ka mangataka nijerenakay kosa ireo olana sedrainy ireo na nome fepitaona 27 moa izy ireo amahana izany olana izany. La fomba vao hafa olona 320 nikasa ifindramonina ntsokosoko any Mayotte nosary mpitandro ny filaminana Tonozobe 7 janoary tokony tamin'ny ora sasany maraina entana maro niaraka tamin'ny rongony 5 kilao ihany koa nosarona niaraka tamin'izy ireo Kaiton Andriatsilavo. Teo am-piomanana iainga no nahatratra ny zandary ireto olona miisa 320 nikasa iondrana ntsokosoko any Mayotte ireto. Teratany malagasy sy somaliana ireto tratra ireto. Ireo somaliana izay nandeha sambo avy any Somalia niazo any Kenya ka ny 12 Desambra 2022 lasa teo no tafiditra teto Madagasikara izy ireo ary izao nikasa hiazo any Mayotte izao. Avy any Dego, Ambanja, Namakia sy Mahajanga ary Nosy be kosa ireo teratany malagasy. Loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahatrarana azy ireo niaraka tamin'ny fitaovana samihafa sy rongony milanja 5 kilao. Ary tao anatin'ireo olona 7 reo dia misy anankitelo teratany somalien ary ny ankamaroan'ireo olona malagasy tratra tao anatin'io sambo ihany koa dia olona avy any Ambanja, Analalava, Antsiranana. Zany hoe efa ela mihitsy zany zareo no nikononkonina azy fa ny nohon'ny fahaiza-manaon'ny tompony andraikitra moa zany dia ampy le renseignement ka nazao vokatra zao. Efa fantapantatra avokoa ireo olona mpikarakara an'io fiondranana io satria araky ny fanambarana fotsiny zany dia mitetina 3 tapitrisa ariary ny frais mandeha makany Mayotte amin'io resaka fiondranana tsokosoko zay efa tranga matetika tranga eto Nosy be rehefa maro be mihitsy ny olona gadra taminazy io fa mbola misy tsy mety fay ihany. Natolotra ny fampanoavana ireo olona ireo niaraka tamin'ireo entana tratra. Mbola karohina ireo olona 3 lahy tafatsokana nandritra ny fidinana ilfotony izay natao ka nisan'izany ny commandant Lacoque. Fiaraha-miasa Madagasikara amin'ny any ivelany namoaka fanambarana iombonana ny minisitra ny Europa sy ny raharaham-bahiny Frantsay sy ny minisitra ny raharaham-bahiny misahana ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara Ramatoa Christine Razanamasoa tamin'ity androany ity. Nasongadin'izy ireo tao anatin'izay ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa indrindra ao anatin'izao fitondrana fanavaozan'izao. Hensora Soarimalala. Namoaka fanambarana iombonana na communiqué conjoint ny ministry ny Europa sy ny raharaham-bahiny amin'ny Repoblika Frantsay sy ny ministry ny raharaham-bahiny misahana ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara Christine Razanamasoa. Nisy ny fifampiresahan'izy ireo androany tao Paris. Nasongadin'izy ireo tao anatin'izany ny mahazava-dehibe ny fitandrona sy ny fanamafisana trano ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotota. Dia nisy ny fifanarahany ministra rotota ny anomanana ny fandraisana rafitra ho fiaraha-miasa vaovao mifanaraka amin'ny lahara-pahamehana napetraky ny fanavaozana ny Repoblika. Mbola manomy enta ny Frantsa mba hamaly ny filana maika eto Madagasikara sy ho an'ny vahoaka indrindra ny tanora. Tetikasa maro no nekena tamin'ny volana Desambra 2022 amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fiarovana, ara-tsakafo, ny fandrindrana ny tanan-dehibe ary ny angovo izay efa andalam-panantanterahana amin'izao fotoana izao. Natomboka ihany koa ny dingana vaovao amin'ny tetikasa fanohanana ny fitsarana eto Madagasikara. Ankoatr'izay, ny ministeran'ny Europa sy ny raharaham-bahiny dia nampiantso ny Croix Rouge Française mba handray anjara amin'ny famaliana ny krizy ateraky ny fiparitahany aretina Mpox eto amintsika. Tetikasa hafa ihany koa no voadinga tao anatin'izany dia ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny université amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fepetra iainan'ny mpianatra sy ny fampivoarana sampam-piofanana nomerika avo lenta. Nanamafy ny fanohanana feno ao anatin'izao fanavaozana izao la Frantsa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomanana ny fanaovana fifidianana malalaka sy mangarahara araka ny tetiandro efa napetraka. Nodiniana ihany koa ny sehatry ny angovo sy ny fizarana rano fisotro madio.
Ampifanarahana amin'ny filan'ny asa manomboka izao ny fanofanana arakasa tanterahany fanjakana malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka hono teo anivo amin'ny ministera tompon'andraikitra. Isany amin'izany fanofanan'ireo tanora arivo misandrahaka manerana nosy hiofana momba ny Aitao Arakajimrindry. Honona saina. Mila vokatra aingana sy azo tsapain-tanana avy amin'ny fanjakana ny tanora manoloana ny olany tsy fananana asa. Isan'ny laharam-pamena amin'izany ny famorana ny famoronana asa toy ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa hatodika amin'ny famalina ny filany asa ny fanofanana omena. Isan'izany ny fifehezana sy ny fikirakirana ny Aitao Arakajimrindra anatin'ny tetikasa Déclic. Ny paikadin'ny ministera amin'ny fampananana asa dia mifototra hatrany ny fanatanterahana ro fampifanana arakasa mifanaraka amin'ny filan'ny tsenany asa. Raha tokony izy zany tsy tokony anao fampifanana arakasa itsika raha tsy efa mazava hoe inona ny sehatrasa idiran'izy ireo, inona ilay tena filana eny amin'ny tsenany asa. Manampy anome tosika, anome fanampiana ireo tanorantsika amin'ny lafiny fahaiza-manao amin'ny fampiasana ny Arakajimrindra na ireo fahaiza-manao araka ny nomerika. Ny développement web, ny développement na application mobile ary ihany koa ny marketing digital. Mety iofanana voafetra aloha hatreto ny olona arivo no azo an'izany eto Madagasikara. Fa miandalana eny tsy maintsy hojeretsika any makaiza moa ireo olona ireo ny afahantsika miroso amin'ny fampifanana manaraka. Nanolotra fitaovana toy ny solosaina hoenti mampiofana amin'ny fifehezana ny Aitao Arakajimrindra ho an'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa, ny OIF na ny fikamanana iraisam-pirenena ho an'ny francophonie izay notanterahana teny amin'ny LTP Alarobia. Ano bekily vetivety mamy zarazara ny hevitry ny mponina sy ireo mpanao politika maro aty ambadika fisian'ny tohodrano ao Kalimboro Fokotany Fangoala distrika Bekily amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fanadihadiana no hamantaran'izay tena zava-misy marina raha ny fanehoan-kevitra avy any an-toerana. Ka eto Andriatsilavo. Misarika ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana ilay raharaha mikasika ny tohadrano sy ny fitrandrahana grafita ao Bekily. Ao ireo milaza fa miteraka savorovoro ary mampisarabazana ny mponina ao amin'ny distrikany Bekily ny fisian'ny tohadrano ao Fangoala ao an-toeran'io. Ao kosa ireo manamafy fa miteraka vokatsoa ary manome asa ho an'ny tanora maro ao an-toerana izany, indrindra ireo mpiasa manodidina ny 100 any an-toerana. Fa ela ihany ny asa eto efa tokony taona iray latsaka dia hatreto aloha milamina ny asana eto. Tsisy korotana, mandeha tsara ny asa. Zahay mangataka masaky barazy io tsy rodagnana satria anao vao mirodagna barazy io tsy misy tombotsoa ho azo ay zanaky Bekily. Fa io kely fivelomam-po anao fa mitapaky barazy io tsy misy orinasa esa ay zahay. Ankilan'izay, mandeha ihany koa ny feo fa tsy misy tanteraka na iray aza ireo fotodrafitrasana mpanantenaina ho tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka. Milaza ankilan'izay ny mponina fa efa misy fotodrafitrasa vita ary misy ihany koa no efa eo andalana ny fanamboarana azy. Amin'ny commune Ambaita zany andalana ry zareo zany zao amin'ny fanamboarana satria misy fahasombana ny sekoly Ambaita dia efa miomana amin'ny matériel zany zao ny directeur ny société amin'ny hanamboarana izay rehefa resaka fa voapita tany amin'ny mpampianatry ny any Ambaita zay. Ho an'ny eto amin'ny Fokotana Kalimboro efa vita tamin'ny herintaona teo ny fanorenana an'izay sekoly hianaran'ny mpianatra zay. Raha ny fanazavana voaray napetraka ho fanampinan'ny mponina amin'ny fotoana maitany ny barage izay afaka manangona rano ampiasaina rehefa tonga ny haitany. Fanontaniana mipetraka ny fandravana ilay barage izay manangona rano tsy ho very any an-dranomasina ve no hirosona sa ny fanatsarana izany isitrahan'ny mponina rano amin'ny fotoana maitany. Raha ny fanadihadiana natao sy ny loharanom-baovao azo tsy ny fisian'ilay barage eo an-toerana no olana amin'izao fotoana fa ny fisian'ny politika sy ny resaka ambadika momba ilay fotodrafitrasa. Maro ireo nafanafony taky ny fandravana izany barazy izany tany aloha ary mitaky ny tsandravana izany intsony izy ireo ankehitriny. Maro ireo nilaza fa misakana ny ranony mena randra ilay barazy ary milaza indray ankehitriny fa misy tombotsoa azon'ny mponina noho izy mitahiry rano. Mikasika ny fahazondalana hitrandraka ao an-toerana anaty ny fanadihadiana no ahafantarana izay tena zava-misy marina.
dia izay ihany koa no hoentsika misendovedivety eo anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny anendrana rajako ny fivoarany antotanisa momizay ity aretin'ity izay azo fihezina tsara ihany koa raha ny faneo-kevitra hoentin'ny mpitsabo rehefa avy eo ihany koa fitakian'ny sendika ny mpiasa eo anivo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Tonga ny solda d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ny entana maro isan-karazany mividana entana amin'ny alalan'ny vente à crédit mirindra ary aloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana ny solda d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ireo entana maro isan-karazany manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ataovy mamiratra kokoa ny fety ararotondray ary ny promo Noël kalitao mandona be sady misy cadeau hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny asitoro ny fotoana. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamenina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. Vaovao ny fahasalamana avy hatrany no ndeha hanokafantsika izay. Aretina azo fehezina nendrana rajako raha toka voatsabo ara-potoana ho ny mpitsabo. Efa maro amin'ireo marary araka izany no sitrana sonody any an-tokantranony amin'izao fotoana izao. Mbola misy ankilany fepetra tsy maintsy arahana tsy ampiverina ny aretina. Izay indray no entina aminao anatin'izany ampandaharana hita sy re amin'ity androany ity. Gabain loha. Azo fehezina ny fiparitahany valinaretina Mpox hoy ny manampahaizana tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tafiditra anatin'izany ny fanaovana fitiliana sy famoahana ny vokatra izany ao anaty fotoana fohy fa azo antoka ary tsaboana ara-potoana. Le aretina asoroana raha mezaka antsika rehetrarehetra amin'ny fisoroana azy dia mihaino dia voafehantsika igny ary. Ny aretina azo tsaboana dia misy koa zany ny efa ny tantsika dia hoe voatily farantsy aingana ny olona voale Mpox. Raha tara ny fitiliana dia zao mamindrao amin'ny olona ray trano aminy sy ny olona fanakaiky aminy. Dia tara tahiry fotsiny dia izy aloha mila manao fitiliana aingana. Dia zay raha vao fantatra hoe voa dia ahiboka any amin'ny toeram-pitsaboana raha mbola malalaka ny centre de traitement sy isolement. Zay aloha ny tsara indrindra satria ny olona any trano izany tsy fantatsika iny ny zavatra toana. Rehefa mivaly ny fitiliana ka vao marina fa voan'ny Mpox ny olona iray tazomina amin'ny toeram-pitsaboana voatokana andraisana izany eo anelanelany 720 ka hatramin'ny 820 andro eo ny faharetan'ny fitsaboana. Dia raha ohatra ka hoe voly olona dia mijanonao mandrapasitrany hodiny
zany hoe tsisy tasy intsony amin'ny hoditra. Matetika eo amin'ny 12 andro ka hatramin'ny 20 andro zay zavatra karaky ny ataontsika hoe le fahavazany amin'ny hoditra zany. Raha tsisy ihany koa ny complication na fahasarota. Raha ohatra izy hoe mivaly négatif dia mandeha mody izy. Fa ny avy eo raha mbola misy fanaraha-maso atao amin'ny any so dia lasa tranga indray izy ohatra lasa trangana mpox izy avy eo ohatra tena monsieur tokoa ilay izy dia maintsy misy toromarika amin'ny dokotera azy rehetra. Rehefa sitrana miverina amin'ny laony ny hoditra dia afaka mody any an-tranony izy ireo ary efa maro ny sitrana teto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Na izany mbola mitoetra ao anaty tsiranok'olombelona ny virus mandritra ny 12 herinandro ka tsy tokony manao firesana ara-nofo aloha mandritra izay fotoana izay fa mbola mety amindra amin'ny alalan'izay raha ny fanazavana. Zay mihitsy anisan'ny hoe mahasitrana ny zavatra hoe critère lazana hoe sitrana izy dia tsy isony le fery na le bay na le botsibotsina amin'ny hodiny. Efa lasa miverina ohatra vaovao ohatra ny mody jaza mihitsy angamba zany raha ataony firesana dia efa afaka daholo le tasy le fery izy teo ohatra vaovao tsy mamindra tsony le olona fa mety mbola mamindra amin'ny firaisana ara-nofo le olona satria hitany anatin'ny tsiranoko ny olona voa mandritra ny 12 herinandro le virus dia zay zany hoe tokony tsy hanao firaisana mandritra n'izay fotoana izay. Rehefa manaraka izay fepetra tsy fahazoana manao firaisana ara-nofo izay tsy atahorana amindra intsony izy ireny ka tsy tokony ahilika rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana sy fanentanana natany tompona andraikitra ny COUSP na ny centre d'opération d'urgence de santé publique no natokany ministèran'ny fahasalamam-bahoaka andrindra sy isahana ny fanaraha-maso sy fanomezana ny fivoarana vaovao momba ny mpox eto Madagasikara. Ho an'ny COUSP national izay manana fohy be eny be felan-tanana ahitana mpiasan'ny fahasalamana miisa 20 miasa andro aman'alina izy ireo anatin'ny 7 andro mandritra ny herinandro. Izy ireo ihany koa no mifandray tsy tapaka amin'ny COUSP isam-paritra. Izay ny tsara ho fantatra makasika ny valana retin'iny fa mikasika ny antotanisa misa 7 ny tranga vaovao raha ny antotanisa voaraita amin'ny 3 ora tolakandro teo amin'ny 10 tany Mahajanga 4 teto Antananarivo 2 tany Mahatsinjo ary ny 1 tany Toliara tafiakatra 470 sy 300 ny totalin'ireo tranga omaly ka 320 sy 200 tranga ina raha tafiakatra 120 ireo tranga voamarina. Ny tanora no betsaka tratrany ny endrana rajako tsy nisy ny ainana fohy hatreto rano tatitra hatrany. Fa niroso tamin'ny asa iombonana nanadiovana tatatra mirefy 520 kilometatra ny ponina teny Akasina sy ny manodidina Androany. Tetikasa izay vatsiny AFD vola amin'ny alalan'ny tetikasa Lalakely 3 izay tanterahan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raratany. Isan'ny tanjona goavana nirosona ny nisorohana ny fiakaran'ny rano izay olana miverimberina sedrain'ny ponina eny amin'ny faritra Ivy indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra toy izao kabaindoa. Mijaly ny ponina eny Ankasina sy ny manodidina rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao noho ny fiakaran-drano. Misy fofona ny elankelan-drano fa ihany koa feno rano miandrona ny ao an-trano ary masaka ny tongotra ka matetika mefara hatramin'ny fanaviana fa indrindra ny zazakely raha ny fanazavana. Mbola tsisy fandraisana andraikitra mihitsy tato aminay fa isa-taona izay efa tratra ohatr'izao foana hatramin'iny efa fariparitra iny hatramin'iny izy rehefa le tena miakatra be tamin'ny anona zao mbola rano be tamin'ny zoma lakamisy mbola rano be fa ny aina izy io zay zany rehefa miakatra ny rano dia tena miaina fofona aloha zany zay aloha satria ato aminay tena mamofona be le rano mianadakely zanako dia manavy le zanako tratra le fofole rano. Andraikitry ny tsirairay ny fisorohana amin'ny fiakaran-drano hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izany ny fanadiovana ny tatatra ny tsy tokony anariana fako anaty lakan-drano. Ankoatr'izay manampitrotraka ihany koa ny fanorenana tsy ara-dalàna sy tsy manaraka ny drafitra an-tanàn-dehibe ary ihany koa ny fanotofana tany tsy ara-dalàna. Ankoatra ny fanentanana ny ponina teny an-toerana
namparantena ijery manokana momba ireo tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanorenana ny komina Antananarivo renivohitra androany ity, teo ihany koa ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany nandritra ny fidinan'izy ireo teo ny antoerana. Ny havatra lehibe dia ny mila ny andraisan'ny tsirairay anjara sy andraikitra amin'ny fanandrify azy amin'ny fiarovana mikasika ny fanatsarana ny tanàna sy ny fahadiovan'ny tanàna. Tsika teo miezaka amin'ny ezaka lehibe nanomboka tamin'ny faran'ny taona iny niaraka tamin'ny commune urbaine sy ny ambasadin'ny Frantsa nanao fanohanana rabola amin'ny fanadiovana ireny lakan-drano ireny. Misy ny anjara andraikitry ny tsirairay, ny olom-pirenena tsirairay dia tokony hitandro ny fahadiovana. Izay fanomezana tanana amin'ny fitandrona ny fahadiovana izay no ahafahantsika aloha voalohany mifanome tanana amin'izay ahafahana manatsara ny fiainana izay amin'ny voalohany. Dia eo moa ny commune urbaine izay tompona andraikitra ataontsika hoe voalohany ihany amin'ny sehatra ny fampiarana ny code municipal d'hygiène. Ny mahatsapa tentsika hifanome tanantsika hifanabetsika amin'izay hoe fananana tanàna madio sy mirindra izay. Ho fisoroana ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo renivohitra, nisy androany ny fanadiovana Faobe ny rahan'ny ponina teny Ankasina Andohatapenaka fahatelo na nadiovana ny tatatra mirefy 520 kilometatra. Asa iombonana azo ny mpandray anjara tambiny vatsiny AFD amin'ny alalan'ny tetikasa lalankely vola tanterahany ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahan'ny tany izay mandritra ny andro maromaro izao etsika izao. Tafiditra ao anaty fanatanterahana ny fanohizana ireo tetikasa iarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fanjakana frantsay izay niresahana nandritra ny fionana teo amin'ny Masivo frantsay miaraka tamin'ny talelefitry ny AFD sy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan'ny tany tamin'ny herinandro teo izao etsika izao raha ny fanazavana. Ao anatin'izay fiatrehana ny loza sy ny maro hafa izay hatrany, hamafisina amin'ny alalan'ny fampiasan'ireo fitaovana ara-teknôlôjia amin'ny fiapetra fanairana mialoha, hiatrehana ny loza voajanahary mety iseho isan'ny tanjona kendrena, izany mandritra ny fanatanterahana ny atrikasa nasionaly eto amintsika iarahana amin'ny famizaratra kefa sy fahaiza-manao amin'ireo PR miombonanto-kariana fitiavana. Mila atsaraina manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia, ny fametrahana ny fiapetra anairana ho fanamafisana ny fiatrehana ny loza mety hitranga hoy ny tale generaly ny BNGRC. Ho fiatrehana izany, tanterahana nomboka omaly hatramin'ny 13 janoary ho avy izao, ny atrikasa nasionaly mikasika ny fampielezana ny fanairana mialoha na ny système d'alerte précoce. Omena sehatra bebe kokoa amin'ny ity atrikasa ity ny fampiasana teknôlôjia amin'ny alalan'ny fampiasana finday toy ny fandefasana SMS, indrindra amin'ireo toerana tsy voarakotry ny tambazotra serasera sy ny ampitaindavitra. Tanjona ny anamafisana ny fahaiza-manao ny rafitra nasionaly amin'ny famoahana fanairana mialoha anatsarana ny fiapetra efa misy, eo ihany koa ny fandraisana anjara ny androm-panjakana, ireo rafitra ara-teknika, ireo pisehatra amin'ny fifandraisan-davitra, ireo mpiara-mambonantoka ho fiatrehana ny loza mety iseho. Amin'ity kosa zany dia ny pile 3 izay resaka ao anatin'ilay teny vahiny hoe système d'alerte précoce no hamafisina amin'ity atelier ity izay no mahatonga an'ireo opérateur, ireo moa zareo vahiny mikarakara, dia eo koa ny opérateur eto Madagasikara izay misehatra rehetra ao anatin'izany fanairana mialoha ny fandongavan'ny loza zany dia miatrika an'izao atelier zao. Ohatra raha tsy hiteny hoe any amin'ny toerana lavitra andrina ozy tsika, tsy tonga ny tsisy connexion, tsisy réseau, dia izay anisan'ny hamafisana izay mandritra nyity atelier ity, zany hoe ny tanjona zany dia ny alerte précoce dia ho azon'ny rehetrarehetra izay communication izay ho azon'ny rehetrarehetra ary ho tonga mipaka any amin'ny rehetrarehetra. Ho jerena ihany koa ny paikady anafianganana ny fampahafantarana mialoha ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana manakaiky ny mponina eny fotony manoloana ny mety hisy loza voajanahary. Efa hitantsika ny mahazatra hatramin'izay misy amin'ny télévision na amin'ny radio fa amin'ny internet fa izao zany hoe ahafahana mampita faran'izay aingana amin'ny olona rehetra any amin'ny toerana lavitra mety hoe tsisy réseau, mety misy teknôlôjia vaovao iarahana amin'ny
ao anatin'ny pilet-trois zany zay ny rahana misehatra eto hoe ahoana ny atafita ny afatra amin'ny fotoana faran'izay aingana nefa ny foy ho azony rehetra. Fa nisy ny andrana izay natao tamin'ny fanazarana amin'ny alalan'ny fandefasana SMS ho fanairana hanampy amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra miloha. Miaramiasa manatontosa izao atrikasa nasionaly izao ny BNGRC, ny ORTM, ny Artec, ny Météo ary ireo mpiara-mobonantoka iraisany pirenena. Mitakatra ny fametrahana ny fitaliavana jeneraly ho an'ny fiompiana ny syndikan'ny mpiasa eo anivo ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Laza izy ireo fa hiditra amin'ny service minimum raha tsy mivaly izay fangatahana izay ho ny finiavana no mitaritra ny Antsipriana. Mbola tsy nahitana valy ny hatreto ny fangatahana sindikany mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana mahakasika ireo fitakiana voarakitra tao amin'ny protocole d'accord napetraka izy ireo teny anivon'ny ministera. Anisan'izany ny fametrahana ny fitaliavana jeneraly ho an'ny fiompiana na direction générale de l'élevage. Nilaza ihany koa ny syndicat fa olon'ny fitondrana teo aloha izay nalaza ho mpanao kolokolo ny ankamaroany ireo tompony andraikitra voatendry asa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ankehitriny. Anisan'ny fangatahana lehibe tao anatin'ilay protocole d'accord ny anomezana ny mpiasan'ny élevage, mpiasan'ny fiompiana, direction générale mitokana. Tsy sanatria filambaniny ary tsy sanatria mila voatsiary ny syndicat na ny mpiasan'ny élevage no mitaka an'izay zavatra izay fa misy ny antony ao. Efa nisaraka ireo direction anankiroa ireo taloha ary nisy antony koa ny nanasarahana anazy satria matsiaro tena ho tsy misy lanja ny secteur ny élevage ny sehatry ny fiompiana ao anatin'ny ministère. Ao anatin'ny andro ny fanovana ianareo no mbola minome olona mpanao kolikoly zay fa fantatra igagana eto amin'ity ministère ity mbola renomenareo indray efa abrogé tamin'ny teo aloha efa olona nitondra tamin'ny fitondrana teo aloha mbola indray ny renomenareo indray. Tena gagy izahay zany hoe inona daholo reto nomination kararana isaky ny laroby reto. Akoatra ny tsy fihainoana ireo mpiasa eo anivon'ity ministera ity, manjaka ihany koa ny fanararota-pahefana sy ny raha matahora atao amin'ireo mpiasa manao fangatahana. Hiditra amin'ny service minimum marika izany ireo mpiasa eo anivon'ny fiompiana raha toka tsy mivaly ny fangatahana izy ireo. Izay no fangatahana fananolotra fodrafitrasa fanomezana rano fisotro madio ho an'ny mponina atao Soalala. Minisitry ny rano fanadiovana ary ny fidiovana omaly. Hanampy ny olona hisitraka rano fisotro madio ny fisitrahan'izy ireo fodrafitrasa rano fanazavahany Daniela Minorso. Miteraka tsy fahasalamana indrindra ho an'ireo zaza mambehivavy ny tsy fisiany rano fisotro madio tao Soalala. Rano masira no sotroan'izy ireo. Antony nametrahana ny fodrafitrasa vaovao izay ahitana toerana fakana rano hositrahany vahoaka miisa 4,2 alina. Fodrafitrasa natao hamahana ny olona ny rano ao an-toerana. Tanjona ao anatin'izany ny ampiakatra ny tany olona misitraka rano fisotro madio fa indrindra ny tandrona ny fahasalaman'izy ireo. Anto-diety moa zany dia hanolotra fotodrafitrasa vita somatsara ny station de traitement natao teto Soalala mamatsy 14 000 personnes dia pompe folo mahery eo zany no misitraka an'izany ary 300 mètres cubes izy ity ary hitatsika eto fa indépendant ity toerana ity ity station de traitement ity ny zavatra rehetra atao eto zany dia ny fitondram-panjakana nao fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fanadiovana ary fidiovana. Nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana ny mahazava-dehibe ny fikojakojana fotodrafitrasa eo amboniny mbola mitohy ihany koa izy ny fametrahana ny fotodrafitrasa manaraka. Fanitsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ny Alliance Vato nanovondrina antoko ny tolona ho an'ny olom-pirenena. Fivondronan'ireo fikambanana tanora maro ahitana ny Zenizeda sy ny Zeny-Y ny Antafa sy ny Sisy izy io. Tanjona ny aron'ny tolona sy ireo fitakiana maro natao teny an-kianja ary mifandraisana anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana. Isy ihany koa ny tomba natao hijerena ny zava-bitany tsirairay ahafahana mamaritra na tokony ho ravaina na tsy gouvernemanta andao arahantsika ny fanampanazavana. Ao anatin'ny zavatra tokony hoentinay eo anivon'ireo ireo ny vision anay mahakasika an'ilay refondation. Izany hoe manana an'izay tota-taratasy tahirikevitra zay hozaraina amin'ireo. Izay ny antony ampivondronana an'ireto ahafahany manambatra an'izay vision tsirairay ireo mpitolona ireo vondrona tsirairay avy ao anatin'izay hoentina eo anivon'ny tsirairay tia ny vision anay mahakasika an'ilay refondation
ohatran'izao no tokony hitondrana anazy a dia eo amin'izay no jerena hoe mifanaraka amin'ilay eritreritra ve nitondranny fitondrana kehitrina mipetraka sa tsy mifanaraka amin'la eritreritra ao anatin'izay zay tsy maintsy mbola miditra matao diagnostika inona no lesoka mila renina aizavy ny dingana tokony ale atao ao anatin'le izy raha ohatra ny hoe tonga ny lalana ao anatin'ny diagnostika mivoaka ny maridrefy voaka ny tombana hoe mila ovaina le gouvernementa dia mandeha manao an'izay fanambaran'izay hoe mila ovaina ny gouvernementa ao anatin'ilay izy. Maresaka iraisam-pirenena nangana conseil de paix ifaninana amin'ny ONU ny filoha amerikanina ary izy no ify azy ny amana disadisa maneran-tany no isan'ny tanjona indrindra ny ogazaka mila mandoa $1 miliard avy ireo firenena hiditra ho mpikambana maharitra avaozana isaky ny telo taona ny fandoavana ny vola tsy voakasiky ny fepitaona ihany koa izay mandoa mihoatra ny $1 miliard nandatsiditra anatin'ity filankevim-pilaminana izay atsanga ny filoha amerikaniny ty avy hatrany ny filoha frantsay vokany nandrahona ny akabatserana na 100 amin'ireo divay zava-pisotro hafa avy ao Frantsa ny filoha amerikanina dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitso indray ary tomboky lasy tomboko vavy veloma tompoko. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.